Amtomona amintsika rehetra ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Misaotra ny Tompo isika noho ny amin'ity andro ity izay natoka ny fiangonana mba hitondranam-bavaka ny mpitandrina mianakavy eto amin'ny fiangonana, kanefa koa irosoantsika amin'ny lohahevitra vaovao noho ny amin'ny mahalady voalohany anio. Irosoantsika amin'ny lohahevitra vaovao dia ny hoe mirosoa amin'ny finoana masina indrindra. Ny ten'Andriamanitra izay voalahatra ao amin'ny Joda no andraisantsika ny afatry ny Tompo arak'izany. Ny Joda ka ny 120 sy ny 120 indrindra. Teny izay ifanampiana eo amin'ny fiainan'ny fiangonana mba ahafahana mandroso amin'ny finoana. Ovakiko indray mandeha zany ten'Andriamanitra zany ry havana amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ianareo kosa ry malala, dia ataovy izay androsonareo amin'ny finoanareo masina indrindra, ka mivavaha ao amin'ny fanahy masina, ary tehirizo ny tenanareo ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra, miandry ny famondram-pon'i Jesosy Kristy Tompontsika ho fiainana mandrakizay. Ity epistily izay nosoratana ho an'ny fiangonana tsy voafaritra tsara, nosoratana mba hampaherezana ny vahoakan'Andriamanitra noho ny amin'ny zavatra mitranga teo amin'ny fiainan'ireo heverina fa kristianina taorianan'ny taranaka voalohany, taorianan'i Jesosy Kristy. Tamin'izany fotoana izany izay efa nanomboka ny hendanja, ny fankatoavana sy ny fanekena, ny fampianarana fototra nomeny Jesosy Kristy ny apôstôly, ary nampianarin'ireo apôstôly 12 efa nanomboka ny hendanja. Ary anankiray amin'ny nampihendanja azy dia ny fisian'ireo mpampianatra sandoka izay efa nanomboka ny heli-patrana, ka nampianatra zavatra hafahafa, nampianatra fotom-pinoana sadasada teo amin'ny fiangonana sy tamin'ny manodidina ihany koa. Ao anatin'izany tontolo izany no mampianatra ity ten'Andriamanitra ity, mampianatra i Joda izay heverina fa mbola tao anatiny iray aina sy iray fampianarana tamin'ny apôstôly rehetra, dia mampianatra izy ny amin'ny tokony hitomboana amin'ny finoana masina indrindra, ary nahasari-piaro azy indrindra ny fiainana ny finoana mba hahafahana mandresy ireo fampianarana izay efa nanomboka ny paritaka dia ilay fampianaran-diso hoentin'ny mpampianatra sandoka, sy ny fiainan'ny fanekenana izany fotom-pampianarana fototra ny amin'ny maha-kristianina izany. Eto amin'ity ten'Andriamanitra ity zany dia mampahatsiaro ny amin'ny andraikitry ny mpino mba hahafahany mitombo amin'ny finoana, ny anjara toerana izany hoe mpino sy ny asa miandry azy mba hahatonga azy hitombo amin'ny finoana. Ny ten'Andriamanitra raha teo mampatsiaro an'izany, ary mametraka mazava tsara ilay 120 manao hoe fa ianareo kosa ry malala dia ataovy izay handrosoanareo amin'ny finoana masina indrindra. Mampirisika ao amin'ny fandrosoana indray. Misy zavatra maromaro izay ambaran'ny soratra masina eto, hitaomany soratra masina ny mpino ho amin'izany dingana ho amin'ny fitombonana, lalana izorana mba hahafahana mitombo amin'ny finoana izany. Fa zavatra anankiroa ihany no resantsika aloha androany. Ny voalohany dia ity: ny kristianina izay mitombo amin'ny finoana dia tia mivavaka amin'ny fanahy. Tia mivavaka amin'ny fanahy. Eny e, mandeha ho azy zany. Rehefa kristianina ny resahana dia mandeha ho azy ny mivavaka. Tsika raha teo mahay mivavaka intelo isan'andro farafahakeliny, tsy zany? Hoy ny soratra masina eto amin'ity ten'Andriamanitra ity amin'ny anaran'ny Tompo: fa ianareo kosa ry malala, dia ataovy izay androsonareo amin'ny finoana masina indrindra, ka mivavaha ao amin'ny fanahy. Mivavaha ao amin'ny fanahy. Zany ten'Andriamanitra zany hoy atao hoe ohatry ny mandeha ho azy zany, kanefa tsy maintsy alalintsika tsara hoe ahoana no ifandraisany izany amin'ilay hoe mitombo amin'ny finoana. Ny fifandraisany dia zao: ny mivavaka amin'ny fanahy aloha iombona ny mpandinika rehetra sy ny mpanazava soratra masina rehetra, ny filazana manao hoe
ny hevitra zany dia ny hoe mivavaha eo ambany fitarian'ny fanahy masina, eo ambany fitarian'ny fanahy masina, tsy afa-misaraka amin'ny fiainantsika mibavaka ny fitarian'ny fanahy masina. Fa izay tena tsy maintsy asongadina dia reto zavatra reto, hoe inona moa no atao hivavaka, inona moa no atao hivavaka. Mazava ho azy tsika rehetra miara-mahay daholo, inona moa no atao hivavaka? Resaka amin'Andriamanitra. Hoy isika efa hatrany amin'ny sekoly alahady tsika nianatra an'izany. Raha ny tena marina io vavaka io dia misy andeha ataoko hoe dingany telo ny fiainantsika azy, misy zotra telo tokony hiainana azy. Ny zotra voalohany zany dia ilay lazaintsika rehetra teo, izay ozy izy atao hoe efa haintsika hatrany amin'ny sekoly alahady, dia ny miresaka amin'Andriamanitra, ny manome izay avy ao am-pontsika any amin'Andriamanitra, mampita ny hetahetatsika eo anatrehan'Andriamanitra. Zay zany no atao hivavaka, miresaka amin'Andriamanitra isika. Ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra tarihiny fanahy masina dia io firesantsika io, ka isika miresaka ny fanahy masina mandika teny eo anatrehan'Andriamanitra. Hoy ny soratra masina, asan'ny fanahy masina amin'izay fotoan'izay ny mandika ny vavaka ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra. Zay dingana voalohany. Fa tsy hatreo ihany no atao hivavaka. Ny vavaka dia lay dingana ihainoantsika an'Andriamanitra noho ireo resaka resantsika aminy. Averiko, lay dingana ihainoantsika ny avy amin'Andriamanitra noho ny resaka ataontsika aminy. Hoe ny mpandinika anankiray nanazava momba izany, ny hoe ny zava-dehibe amin'ny vavaka hoy izy dia tsy ny hahafahan'Andriamanitra miaino izay lazaintsika, fa ny hahafahantsika miresaka mandra-pahatonga antsika ho afaka miaino izay lazain'Andriamanitra. Izany ny filazany azy, ny fanazavany azy. Ny zava-dehibe amin'ny vavaka dia tsy ny hahatonga an'Andriamanitra hiaino izay lazaintsika, fa ny hahatonga antsika hiresaka mandra-pahatonga antsika ho afaka miaino izay lazain'Andriamanitra amintsika. Zay zany ny dingana faharoa amin'ny vavaka, miaino izay lazain'Andriamanitra, mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay tononontsika amin'Andriamanitra. Manonona zany tsika ny aingana indrindra isan'andro dia ny hoe Andriamanitra o tahio ny sakafonay satria izay no aingana indrindra. Fa ao anatin'ny fanononantsika ny vavaka fisaorana noho ny amin'ny sakafo, dia sady efa mangataka sady tsika ny fiasan'ny fanahy sy bitsika ao anatintsika hanambara ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'izany sakafo zany. Dia ho fantatritsika ao anatin'izany sakafo zany, ao anatin'izany tonom-bavaka momba ny sakafo zany hoe inona moa no ambaran'Andriamanitra amiko. Dia tsy vitsy amintsika no lasa mitohy ho azy rehefa manona tonom-bavaka ny amin'ny sakafo ohatra, ny hoe dia mba omeo koa ireo tsy manana. Satria mibitsika avy hatrany Andriamanitra hoe ianao misakafo, misy olona tahaka anao koa tokony hisakafo fa tsy mihinana. Tonga lay bitsika, lay asan'ny fanahy avy amin'Andriamanitra manambara ny sitrapony amintsika. Dingana faharoa zay. Fa ny dingana fahatelo, ao anatin'ilay vavaka ihany dia ny valitentsika, ny fanolorantenantsika mifamatotra amin'izany sitrapon'Andriamanitra zany. Ka ny vavaka zany le hoe fifandraisana amin'Andriamanitra dia tsy blabla atao amin'Andriamanitra fotsiny, tsy zany akory no atao hivavaka, fa ny vavaka dia tena fifandraisana mihitsy. Ka isika manonona tonom-bavaka amin'Andriamanitra, Andriamanitra manambara amin'ny alalan'ny fanahy masina ny sitrapony mifanandrify amin'izany zavatra tononontsika mibavaka zany. Ary rehefa voambaran'Andriamanitra amintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina ny sitrapony, dia isika indray kosa manavao fanoloran-tena setrin'izany sitrapon'Andriamanitra zany. Ary zany no hevitry ny vavaka eto, ary zany no vavaka izay mitahiry atsika amin'ny finoana, ary zany ny vavaka izay mitondra atsika androso alolo kokoa amin'ny finoana, ka afahantsika mandresy ny fampianaran-diso isan-karazana izay mandeha. Tena fifandraisana, miteny amin'Andriamanitra isika dia mibitsika amintsika izy manambara ny sitrapony momba izany vavaka izany, dia mamaly isika amin'ny alalan'ny fanoloran-tenantsika, ka amin'izay fotoan'izay mitohy amin'ny asa avy hatrany ny zavatra rehetra izay atao. Vakiantsika ao amin'i Jesosy Kristy zany ry havana, dia azo vakiana tsara. Tao amin'i Jesosy Kristy ny tena hatakarantsika azy dia Jesosy Kristy nivavaka teo Getsemane. Fa rehefa nivavaka izy dia mba namoaka ny tao am-pony ka nanao hoe esory amiko ity kapoaka ity.
kanefa eo am-pivavahana ihany izy no ny hery ny fanahin'Andriamanitra dia nahatakatra fa tsy azo esorina io kapoaka io satria sitrapon'Andriamanitra ny ilanjana azy. Ary dia rehefa ny ampita zany fahatsapana ny sitrapon'Andriamanitra zany dia tonga amin'ny tonom-bavaka manaraka izy manao hoe aoka toizo, tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Azo vakina amin'izany daholo izy rehetra. Ary hoy iaho hoe i Jesosy Kristy dia tena fahatanteran'izany indrindra. Miampititsika mankaty amintsika fiangonana ankehitriny. Ny fiainan'ny fiangonana ankehitriny ny vavaka koa dia tsy maintsy ho toy izany. Fa isaky ny manonona tonom-bavaka amin'Andriamanitra isika dia tonono ny vavaka eo am-piandrasana sady hoe inona no sitrapo tiana ho lazaina amiko mahakasika izany vavaka izany. Ary rehefa takatra tsika izany dia avaozina ny fanoloran-tena hiatrika azy. Dia tsy mifanila amin'izany akory fa tena miara-dalana amin'izany ny fotoana izay tanterahan'ny fiangonana ankehitriny raha mitondram-bavaka ny mpitandrina mivady sy ny ankohonany. Fa ao anatin'izay fitondrana mbavaka atao izay ny fiangonana rehetra dia mahatsiaro hoe ho fitombona amin'ny finoana dia hivavaka ao an'ny mpitandrina mianakavy koa izahay. Asandratsika ny vavaka fa tsy mijanona eo. Fa rehefa asandratsika ny vavaka dia inona ny setriny? Manambara ny sitrapony izy amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina amintsika Andriamanitra hoe io mpitandrina izay entinareo am-bavaka io zao ny sitrapoko momba azy. Ary rehefa manambara ny sitrapony Andriamanitra izay tsy voatery hitovy akory ny fahatakarantsika azy fa arakaraka izay fiasan'ny fanahy ao anatintsika. Rehefa manambara ny sitrapony Andriamanitra dia eo indray tsika no manavao fanoloran-tena ka manao hoe eny tompo, noho ny amin'izany sitraponao ny amin'ny mpanomponao zany dia indreto izay manavao fanoloran-tena manatanteraka izay tokony hataonay. Ry fiangonana, tsy aitraitra mihitsy ny aladin'ny mpitandrina akory fa tena fifandraisana feno sy lalina amin'Andriamanitra ahatakarantsika izany hoe sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny fitondrany ny mpanompony. Ary fotoana izay hanavaozan'ny fiangonana ny fanoloran-tena amin'ny fahatsapany ny sitrapon'Andriamanitra momba izany mpanompony izany. Todika kely amin'izy mivady isika manao hoe pastero, raha ny tena marina ny fampianarana nataonao ho an'ny fiangonana dia nahatonga ny fiangonana hiaina fiainam-bavaka amin'ny endriny toy izany, ka nahatonga ny fiangonana hahatsapa fa rehefa niresaka amin'Andriamanitra momba anareo izy dia nambaran'Andriamanitra aminy ny sitrapony momba anareo, ka indreto vonina indray manavao fanoloran-tena indray manatanteraka izay ambaran'Andriamanitra ho fiarah-miasa aminareo. Zany ny tena anton'izao alahady izao. Amin'izay lafin'izay dia manome tanana mifanohana aminareo ny fiangonana mba ho amin'ny fahatanterahany sitrapon'Andriamanitra raha teo noho ny amin'ny tonom-bavaka izay natao. Zany mantsy dia fandrosoana amin'ny finoana ihany koa ka nekeny ny fiangonana ny sitrapo amin'ny fitiavana ny hiaina mivavaka eo ambany fitarian'ny fanahy masina mba hahatonga ny vavaka atao hiantefa ka ho zary fitahiana sy fahombiazana amin'ny asanareo mivavaka ao anareo zay. Ny zavatra faharosa dia marana azy riavana dia izao: ny andraikitry ny kristianina izay mitombo amin'ny finoana dia ny mitoetra amin'ny fitiavana, mitoetra amin'ny fitiavana. Ohatra ny mandeha ho azy koa izay anankiray izay. Hoy ny tenin'Andriamanitra eto 2:20 amin'ny anaran'ny Tompo: ary tehirizo ny tenanareo ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra, miandry ny famindram-pon'i Jesosy Kristy tompontsika ho fiainana mandrakizay. Mitoetra amin'ny fitiavana. Ny filaza azy eto dia tehirizo ny tenanareo amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Manazava marina tsara zany tenin'Andriamanitra zany manao hoe noho ny fitiavan'Andriamanitra, noho ny famindram-pon'i Jesosy Kristy dia sitrak'Andriamanitra ho anareo ny fiainana mandrakizay. Ary satria sitrany ho anareo zany ka efa azonareo, tandremo tsara, efa azonareo zany fitiavan'Andriamanitra zany dia tehirizo ao anatin'izany fitiavan'Andriamanitra zany ny tenanareo. Mazava zany eo amin'ny fiainana ny soratra masina. Ombieny dia manambara an'izany ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny tokony hifankatiavantsika, ny amin'ny tokony hiainantsika ny fitiavana, fa tsy maintsy hamafisina sy azavaina tsara kosa nefa
fa fitiavan'Andriamanitra no resahana. Fitiavan'Andriamanitra izay adikatsika amin'ny teny grika mazava ho azy efa haintsika rehetra manao hoe fitiavana agape. Tsy miresaka fitiavana karazany hafa intsony etontsika izany, fa tena ilay fitiavana agape. Ny fitiavana agape dia marisy ny asa ataon'Andriamanitra hanolorany ny tenany mba ho famonjena ny hafa. Ny fitiavana agape hoy ateo dia marisy ny asa ataon'Andriamanitra hanolorany ny tenany ho famonjena ny hafa. Ny mahafitiavana agape, ny fitiavana agape zany dia ny fisehoan'ny asa mba ho fanampiana ny hafa, ho fanasoavana ny hafa, ho famonjena ny hafa. Ary mazava zany fa izany raha teo nataon'i Jesosy Kristy, fa ao amin'i Jesosy Kristy no faratampony zany fitiavana agape zany. Dia Jesosy Kristy ilay niresantsika teo aloha hoe nanaiky hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ka nanaiky ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, nanolotra ny ainy mba hamonjena antsika. Mazava zany fa io Jesosy Kristy io izay faratampony zany fitiavana zany dia naneho amin'ny endrika toy izao hoe ny fitiavana dia ny fanolorana ny tena amin'ny endrika ilan'ny olona azy. Ny fitiavana dia ny fanolorana ny tena amin'ny endrika ilan'ny olona azy na ilan'ny mila fonjy azy. Teo aloha tsika nanao hoe asan'Andriamanitra ho famonjena, fa rehefa ao amin'i Jesosy Kristy izy dia takatritsika kokoa amin'ny lafiny hoe fanolorana ny tena amin'ny endrika ilan'ny olona azy. Azavaintsika kely. Naona ny vahoaka? Ao anao izy Jesosy? Izaho no mofinaina. I Jesosy Kristy ilay mofinaina. Nanolotra ny tenany amin'ny endrika mofinaina izy satria naona ny vahoaka. Mangetaheta ny olona. Hoy Jesosy Kristy, izaho no rano velona. Tao anatin'ny fahafatesana ny olona. Hoy Jesosy Kristy, izaho no fananganana ny maty sy fiainana. Izany rehetra izany dia atsapatsika fa ny fisehoan'ny fitiavana izay nitanterahani Jesosy Kristy dia ny fanolorany ny tenany amin'ny endrika izay ilana azy ho amin'ny famonjena. Raha antsoiny soratra masina zany tsika eto amin'ity Joda ity, ny 1:20 manao hoe mitoera ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra dia ny fiainantsika n'izany indrindra no tena ilain'ny Andriamanitra aseho. Ary ny fanehoantsika n'izany no lalana ahafahantsika mitombo amin'ny finoana. Satria izao mantsy tsy takatritsika mihitsy, tsy takatry ny saina mihitsy hoe ahoana ny fomba hisehoan'ny fanoloran-tenako amin'ny filan'ny mila vonjy azy. Fa ny finoantsika an'Andriamanitra, ny fatokitsika an'Andriamanitra no ahafahantsika mahatakatra an'izany hoe mila manolo tena indray aho amin'ny endrika toy izao, satria izany no ilan'Andriamanitra azy ho an'ny mila vonjy. Andao tsika hiverina amin'ny fiainan'ny fiangonana androany, satria androany ny fiangonana dia miantso ny fiangonana dia miroso amin'ny fitondranam-bavaka ny mpitandrina. Amin'izay fotoan'izay zany ny fiainantsika, ny fiainam-pitiavana dia ny fanehoantsika ny fanoloran-tena amin'ny endrika ataoko anaty farangisosina ilan'ny mpitandrina azy. Tandremo aza sitomina any amin'ny lalana diso ny zavatra lazaiko fa le soratra masina dia maneho ny filana azy arak'izay hitondran'Andriamanitra ny sitrapony. Ka dia manaraka an'izany zotra ny sitrapon'Andriamanitra zany tsika ka mahatsapa ny ilan'Andriamanitra ny fanoloran-tenantsika ho amin'ny fiaraha-miasa mpitandrina. Dia manavao ny fanoloran-tenantsika isika. Ka raha ny ilan'Andriamanitra azy dia isika izay mitolona mivavaka, mandohalika mivavaka dia tanterahantsika izany. Raha ny ilan'Andriamanitra azy fifanomezan-tanana amin'ny endrika materialy dia tanterahantsika izany. Raha ny ilan'Andriamanitra azy fanoloran-tena amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny endrika isan-karazany dia tanterahantsika izany. Fa izany no atao fiainana ny fitiavana. Jesosy Kristy ny ainany fiainam-pitiavana nanolotra ny tenany amin'ny endrika ilan'ny mila vonjy azy. Isika koa ankehitriny mivonona misafidy ny androso amin'ny finoana masina indrindra dia miezaka mitahiry ny fitiavan'Andriamanitra ka miasa ho amin'ny fanoloran-tena amin'ny endrika ilan'ny mila vonjy azy. Tsy amin'ny aladin'ny mpitandrina ihany fa ny fiainantsika andavanandro, any am-piasana, any an-tokantrano, eny amin'ny fiarahamonina,
antsoin'Andriamanitra isika manolora tena amin'ny endrika ilan'ny mila vonjy antsika. Zany no te fitiavana. Fitinana ny ten'Andriamanitra. Antsoiny ten'Andriamanitra itsika handray andraikitra amin'ny mahampino atsika ka hitombo amin'ny finoana. Ary ny fomba ahafahantsika manao zany dia ny mivavaka miaraka ny fanahy masina sy ny mitoetra amin'ny fitiavana dia ny fitiavan'Andriamanitra. Raha ataontsika tokoa zany dia vonina koa ny tompo hanampy antsika handroso amin'ny finoana. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.